Ny fokontany Ambalamalitra sy ambony vato ao Ivoloana no nanohizany antokantoka sy dinanosy ny fitsidia-paritra fanaony izay niazo indray ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo ary notarehany mpitaridalana Edgar Razafindravà. Dinidinika ambany tafitrano sy ambany ravikazo natao tamin'ny mponina tamin'ireo toerana ireo, nijerena ifotony ny marary ny vahoaka sy ny vahaolana tokony atao hitondrana fampandrosoana ny tanàna satria ny vahoaka ihany no mahalala ny marary azy sy ny zava-misy ao aminy. Ka na tsy mpitondra fanjakana sy tsy ao anatin'ny fitondrana azy Andriamatoa Edgar Razafindravà dia tsy nisalasala ireo mponina nitaraina ny marary azy ka ny lehibe indrindra amin'ireny dia ny tsy fisiny ny rano fisotro madio. Hitantsika fa misy reny rano be ty azotsika andramana efa masina mihitsy eo amin'izao tsika miteny zao nefa anarany hoe misy kanaly madinika any zay kanaly zay nefa tsy ara-pahadiovana maloto ka zay rano fisotro madio zay angamba ireo vahoaka reo afaka manamarina an'izay teniko zay raha ohatra ka ny fidinana ifotony toy izao no mampiavaka ny antoko ADN amin'ireo antoko politika misy ka tsy fampelezan-kevitra no atao fa kosa fianona ny vahoaka ahafahana mampandroso miaraka ny tanàna. Ny ADN raha teo dia efa nametraka hatramin'izay fa ny fanaovana politika dia fanasoavana ny vahoaka fa tsy fitadiavam-bola na fitadiavan-tseza. Nandritry ny enina amby dimampolo taona asa na efa antoko politika firy no rehefa mifandimby teto amin'ny firenetsika dia samy mandinika tsy Edgar akory ny anatsara na naratsy ny antoko politika fa samy mieritrerititsika hoe inona taty ifotony, inona taminy hoe ny fanorenana aty ifotony amin'ny fiainan'ny vahoaka isan'andro isan'andro no entin'izany antoko politika izany. Matetika dia tonga ny olona maritra amin'ny politika iainan'ilay tanàna sy ny vahoaka ao anatiny, tsy mahalala akory izy an'ilay tena hoe inona le marary azy dia tsy mety koa zany. Fa tsy maintsy aty ifotony tsika malala hoe nahoana misy rano etsy nefa tsisy rano fisotro. Mandeha eo le rano efa amanjato ny amarivo taonany nefa le rano fisotro madio iainan'le vahoaka tsy misy. Inona ary mahatonga an'izany? Dia famaritana an'izay tsy maintsy aty ifotony hoe inona ary ny tokony atao miaraka. Zay natao hoe manao politika tsy maintsy aty amin'ilay vahoaka zay manatrika ohatr'izao no ahafahana mitady an'ilay politika mahomby ahafahantsika manarina miaraka an'ilay tanànatsika. Nandritra ny tafasidinika tamin'ireo fokontany roa ireo ihany koa no nilazan'ny mponina tamin'ny mpitaridalana ny ADN Edgar Razafindravà fa tokony averina eny ifotony ny fahefana izay mivangongo amin'ny olombitsy ao andrenivohitra ao anatin'izao rafitra misy atsika izao ka adino ny marary ny mponina any amin'ny faritra ary very asina ny mpitondra ao an-toerana. Tsy za aloha mbola tsy dia misy lavitra loatra hitako hoe nangatany eto amin'jareo tonga tamin'eta satria zay zao zany mohatra fitaoko hoe karapon foana zany tamin'ny etato zao. Dia io moa zany taregninay zany le raha dia milaza moa zareo hoe route provinciale zany dia anjaran'ny commune. Ia, tsy anjaran'ny commune zany. Zay zany alokany hatramin'izao zany zay tamin'ny district any farany nagnanovoany fangatana. Fa tsy mbola misy valiny hatramin'izao. Tsy voasambany no nandray izay fangatahany mponina izay Andriamatoa Edgar Razafindravà fa saika tamin'ireo fidinana ifotony natao tamin'ireo fokontany commune ary district sy faritra maro nolaloha dia saika izay avokoa ny etahitan'izy ireo dia ny fanovana ny rafitra misy eto Madagasikara ka anovana ny fanjakana tokana misy amin'izao fotoana izao ny fanjakana federaly. Federalisma sahaza nefa ny tokony hapetraka amin'izany ka ny isa tanàna no amaritra ny sahaza sy ny mety aminy. Ny angatahan'ny olona dia hoe ampidino aty ifotony ny fahefana eo amin'ny mihitsy ny fahefana eo amin'ilay fokontany sy eo amin'ny commune ameo azy ny asiny zay ny angatahan'ny olona. Zany nge mahatonga ny olona mangataka an'itony hoe federalisme sahaza tony satria le fahefana rehetra any aminareo any tsy maintsy apetraka tsy hoe province autonome fa tena hoe aty amin'ny commune aty amin'ny fokontany mihitsy ny fahefana. Tsy any Antananarivo intsony, tsy ary Toamasina, lalàna rehetra monsieur député momba ny fahefana eto aminay sy momba ny fitrandrahana azy dia ampidino aty amin'ny commune anay dia amin'izay lehibe ny tanàna anay eo hoaninay raha ohatra tsy manao. Tokony anana fahasahina araka izany ny mpitondra raha tena mitsinjo vahoaka tokoa sy amaly ny etahitan'ny mponina eny ifotony ka ametraka ambony mizana ho fidin'ny vahoaka ny lalam-panondrenana fanjakana tokana sy ny lalam-panondrenana federalisma sahaza fa tsy arirarira amin'ny eny satsia amin'ny fanamafisana ny fahefan'ny mpitondra ny vahoaka. Nanamafy ny mponina teto Ambalamalitra sy ambony vato fa raha mbola io fanjakana tokana nampiasaina nandritra ny taona maro io no mbola ampiarina eto Madagasikara dia hialalina trano ny elanelana misy eo amin'ny mahantra marobe sy ny manan-karena vitsy anisa ary tsy androso mihitsy ny malagasy fa hitana ny rambony hatrany amin'ireo firenena maro misy maneran-tany.